miarabantsika rehetra amin'ny anaran'i Jesosy ilay tompon'izao rehetra izao tena tiany mpanota Jesosy. Izy indray ry havana no lohatenin'ity vidéo manaraka ity. Iza amintsika moa ry havana andeha ity ny olona mpanota. Rehefa olona ratsy fanahy, olona mpangalatra, olona fetsifetsy, olona mpidoroka sy ny toy izany dia mandrakariva hiatakatahantsika. Tsy tiantsika ireny olona ireny ary tsy hisy mihitsy andeha hitady namana ka andeha hifidy hoe niany namako dia ireny ilay olona tota kely sy mpangalatra ireny mihitsy ny ataoko namana, ireny ny tiako namana, na hoe niary an'ilay mpivarotena, ireny ilay olona tena ratsy eo amin'ny fiarahamonina ireny ny tiako atao sakaiza. Fantatsika tsara ny fomba fitenitsika hoe mauvaise fréquentation. Aza miaraka amin'ireny ianao fa matetika dia ny olona tsara fanahy sy ny tsara toetra foana no iarahantsika sy tiantsika. Ary raha misy olona aza namantsika ka manao toetra hafahafa, toy hoe ialako iny, hiatakatahako iny fa ratsy toetra, ny antsika olombelona dia izany mihitsy ny fomba fijerintsika. Rehefa ratsy, rehefa mpanota, rehefa ratsy toetra dia alavirintsika ilay olona. Nefa dia izany no toe-tsain'ny fariseo sy ny mpanorandalàna. Fa Jesosy Kristy tsy mba toy izany. Ny azy tena tiany ireny mpanota ireny. Tena tiany Jesosy ireny mpanota ireny. Imbetsaka izy anatin'ny soratra masina no hita miara-misakafo, miara-mihinana, miara-dalana amin'ireny mpanota ireny. Ka nahatonga ny fariseo sy ny mpanorandalàna ny menomenina any amin'ny Matteo 7:7-7, menomenindreo rehefa nahitan'i Jesosy Kristy tao an-tranon'ny Matteo izay mpamorehetra, niaraka tamin'ireo mpamorehetra namany be dia be tao. Fa maninona ny mpampianatra anareo no miara-mihinana amin'ireto mpanota sy mpamorehetra be dia be reto? Ozy ny fariseo. Satria ireo fariseo ireo dia olona tsy te hifangaroaro amin'ny mpanota izany ireo. Tahaka izany koa ny amin'ny Luka 5:12, tonga marobe ambarany eo manao hoe tonga marobe ny mpamorehetra, ny mpanota nanantony aina amin'i Jesosy. Ilay mpanota ambara eo dia mety hoe olona mpijangajanga, mpivarotena, olona manana fitondrantena maloto eo amin'ny fiarahamonina. Tonga ireny iainon'i Jesosy Kristy. Dia nymonmonina ny fariseo sy ny mpanorandalàna ka nanao hoe ilay ity mandray ny mpanota sy miara-mihinana aminy. Dia tsy maintsy nanao fanoharana mihitsy Jesosy Kristy hanazavana tamin'ireo olona ireo inona moa ny antony mahatonga azy miara-dalana sy misakaiza, miara-mihinana amin'ireto mpanota sy mpamorehetra ireto. Nisy tantarana ondry very izy izay very ny anankiray, nanana ondry 100 izy dia ray very. Navelany teo 7:20 fa lasa izy aloha nitadiny ray. Izany hoe sarobidy amin'Andriamanitra ny mpanota. Ary izany nambarany eo amin'ilay Matteo 7, tsy ny finaritra ozy mila mpanao fanafody fa ny marary. Izany hoe ny mpanao fanafody dia ny dokotera, ilay finaritra dia ny olona salama. Tsy mila dokotera ny olona salama fa ny olona marary no mila dokotera. Ny dokotera dia miara-dalana mandrakariva amin'ny marary ary izay no maha-dokotera azy. Ka Jesosy Kristy dia ilay mpanao fanafody, izy ilay mpanasitrana. Ka mazava ho azy fa tsy maintsy miaraka amin'ny olona mpanota izy. Ireny ny tiany hositranina. Ary nambarany mihitsy manao hoe tsy avy antso ny marina ozy izy fa ny mpanota. Izany hoe nahatongavan'i Jesosy dia tena ho an'ny mpanota mihitsy. Ny mpanota no anton-diany tetỳ amin'ity zao tontolo izao ity hamonjy an'ireo mpanota ireo. Hitantsika tsara ny tantaran'ilay lehilahy anankiray izay lehibe ny mpamorehetra, lehibe ny mpanota koa izany raha azo ilazana azy. Tamin'izany fotoana izany Zakaiosy no anarany. Rehefa niditra tao an-tranony Jesosy niarany sakafo indray mandeha taminy fotsiny, tonga dia nibebaka Zakaiosy. Niova ny fiainany, lasa niantra olona izy, nanonitra avy efa hatreny ny zavatra tsy nety rehetra nataony tamin'ny olona izy. Ary dia niteny Jesosy manao hoe anio no tonga amin'ity trano teny famonjena, fa efa tonga ny zanak'olona hitady sy hamonjy ny very. Misy olona very be dia be eo amin'ny fiarahamonina. Reny mihitsy ny tena anton-dian'i Jesosy, reny ny tadiavany, reny ny tena sibla voalohany indrindra tian'Andriamanitra hanatonana, reny olona very reny. Ary izay no mahatonga anao hoe mila manova toe-tsaina isika kristianina fa indraindray tsika dia isika samy kristianina ihany no miaraka. Dia misy olon-dratsy, misy olona ratsy fanahy, misy olona mpanota manodidina antsika dia hialantsika sy hiatahantsika. Ka inona tsony moa izany raha hiatahantsika ireny olona ireny dia iza tsony no hitondra ny filazany tsara sy ny fahazavana eo aminy. Moa ve tsy mbola toe-tsain'ny fariseo sy ny mpanorandalàna foana ihany izany? Mamanamana ianao any am-pianarana any, any am-piasana any, ka rehefa hitanao hoe manao toetra hafahafa ilay olona dia tonga dia hiatahanao. Nefa ianao kristianina, akekezo ry havana. Fa Jesosy Kristy dia tiany olona manao toetra ratsy io.
tiany olona io Jesosy Kristy. Ny fahotanany tsy tiany fa ny mpanota dia tiany. Akekezo mba hahafahanao mitarika azy, manova azy, mitarika azy ho amin'ny fahamarinana. Ary zany misy ao an' Jesosy Kristy raha miaraka amin'ireo izy zany tsy hoe andeha hanao ny fanaon'ireo na hiara irona amin'ireo tena hoe hanota miaraka amin'ireo fa manana tanjona izy hoe reto mpanota reto akekeziko reto satria ny tanjoko dia izao ny anova an'ireo, ny taona an'ireo, hampibebaka an'ireo. Ary zany mihitsy ny ambarany tsy avy antsony marinao izy fa ny mpanota hibebaka any amin'ny Luka 5. Ny mpanota mba hibebaka zany hoe manana tanjona mihitsy Andriamanitra ny habebaka an'ireny olona reny. Eo amin'ny fiarahamonina misy antsika dia jerevone be dia be mihitsy ny olona heverina hoe mpanota, ohatra ny olona mpangalatra reny voafonja reny. Any amin'ny fonja any dia be ny mpanota izay nanao ota le olona dia voafonja ao. Manao antsika mba manakaiky an'ireny olona reny ve tsika, mamangy an'ireny ve tsika, tongany ve isika sa miataka manalavitra. Fa raha Jesosy Kristy zany dia any ny tena misy azy, any ny tena tiany andehanana satria any ny misy ny olona mila ny asa-pamonjena izay nataony teo ambony azy fijaliana dia ny fanafahana antsika tamin'ny fahotana. Zany hoe nahatongavany ny hamonjy ny olona amin'ny fahotana nahatongavany. Zany ny dikany hoe Jesosy izy ny mpamonjy, hamonjy ny olona amin'ny fahotana. Indraindray tsika mieritreritra hoe ny mpanota dia tena olona lavitra n'Andriamanitra. Ny fahotana aloha dia mampisaraka antsika amin'Andriamanitra, fa ny mpanota dia akekezin'Andriamanitra mandrakariva satria tiany hovonjena ny mpanota. Ary androany izy dia maniraka anao andeha hanantona an'ireny olona be dia be manodidina antsika reny. Misy zao ny olona mpivaritena. Izy amintsika moa ny andeha hanantona an'ireny mpivaritena. Ahoana ny ahafahantsika manatratra an'ireny olona reny. Reny olona hoe mpidoroka zava-mahadomelona, mety eo ambadika ny tokantranonao ao, mpidoroka zava-mahadomelona le olona dia tena potika mihitsy ny fiainany. Indraindray tsika dia miteny amin'ny ankizy hoe aza manatonatona an'iny, aza miresadresaka amin'iny, aza mba mananonana amin'iny. Be desitsika ary ny ankizy raha vao hoe mifandray aminazy. Nefa ry havana dia izao raha ity tantarany sy ny fomba fiainan'i Jesosy Kristy ity no jerevantsika dia mahita isika fa tena manakaiky ny mpanota Jesosy Kristy mba hanova an'ireny olona reny. Na izany raha havana dia misy ihany aloha ny tsara mariana fa sody indray tsika mieritreritra hoe andeha hanambady an'ireny olona mpanompisamby be reny mihitsy raha izany mba ahafahako manova azy. Tsy fanambadiana ny resaka eto satria ny fanambadiana dia tsy natao hanovana olona, ambarako foana zany. Ny fanambadiana dia efa fiombonam-piainana lasa iray amin'ilay olona mihitsy ianao ary na dia nisoratra masina dia milaza zany aza manaiky asiana zioka tsy atonona anao ikambanana amin'ny tsy mino. Resaka fanambadiana zany fa ny fiarahana mihinana sy misotro zany hoe afaka ataonao mihitsy ny manasa le mpivaritena hiara isakafo ho any an-tranonao enonao izy, manampy azy ianao amin'ny zavatra sasany. Fa tsy voatery andeha hanambady mpivaritena ianao mba hahafahanao manova le mpivaritena fa sao dia hafangarontsika indray mantsy le izy fa tsy resaka fanambadiana ny resaka eto fa dia tena hoe fiarahana, namana. Ahoana ny ahafahantsika manatratra an'ireny olona reny. Misy olona be dia be rehefa tonga ny alahady hitanao eny lalinany eny tsy mandeha mivavaka le olona fa manao ny fiainany foana ihany. Misy olona tena hoe voafatotro ny karazam-paharatsiana sy ny fahotana samihafa. Ianao no irahan'ny tompo satria Jesosy dia tia an'ireny olona reny hovonjena. Ianao no asiany mitady ny very araka ny ambarany, araka ny tononkirany mpanakantsika hoe misy ondriko very ao anefitra ao Jesosy. Iza reny no mba mety hitady azy ireo, mba hamonjy azy ireo, mba ho vala iray. Any ambanivohitra any mbola misy olona tena voafatotro ny karazana fanompoantsampy. Reny le ambara hoe mpanota. Ka ianao no irahan'ny tompo andeha mba hitondra ny fahazavana, hanakaiky an'ireny olona reny, ho nama an'ireny olona reny mba hahafahana mamonjy sy manafaka an'ireny olona reny ao anatin'izany rehetra. Tsy ianao akory ny mpamonjy fa hitondra ny famonjena dia hitondra ny Jesosy Kristy amin'ireny toeran'ireny isika ry havana. Efa maty teo ambony azy fijaliana Jesosy, nanehony ny fitiavana ny mpanota izany ary novonoiny teo amin'ny azo fijaliana ny fahotana rehetra. Ka niza manana fahotana dia azo vonoiny eo daholo ny fahotan'ny olona ary zany no afatra hoe tsika ho an'ny mpanota hoe manana famonjena ho anao Andriamanitra. Misy mbola fanantenanany aminao raha manaiky ianao ny avitra na izay nataon'i Jesosy teo ambony azo fijaliana ho anao. Tena tiany mpanota Jesosy ry havana, tena tiany mpanota izy fa itsika kristianina manahoana. Raha mahita olon-dratsika ka mbola misy fankahalana ao anatintsika eo manoloana n'iny olona iny mbola tsy ao anatintsika ny fitiavana an'i Jesosy. Fa raha ny tena marina indraindray aza lasa misy fitserana any anatinao any indry ireto mpanota ireto olona reto dia andevoziny faharatsiana sy ny fahotana tahaka izao nefa dia olona no ariana hitovy endrika amin'Andriamanitra.
ahoana ry tompony ahafahako manavotra nyreto olona reto, ahoana ny ahafahana mitondra ny fahazavanao amin'reto olona ireto. Jerevy daholo eo amin'ny fiarahamonina misy antsika misy namana be deaibe any ampiasana any aza alavirina reny olona manao toetra ratsy reny fahakekezo mba ahafahantsika mitondra ny Jesosy Kristy sy ny famonjena ho an'ireny olona ireny. Dia mahereza ry havana, sarotra zany zavatra zany kanefa dia izao raha i Jesosy Kristy no miaraka amintsika, Jesosy no tena spesialista amin'io fanatonana ny mpanota io, ho hainao daholo na ny approche na ny zavatra tenenina raha miaraka amin'ny Jesosy miankina aminy ianao, mangataka ny fitariany fa tsy mandeha amin'ny herinao fotsiny hoe Jesosy ampio inona no ataoko, inona no teneniko, ahoana ny fahako mifandray amin'reto olona tsy milaza ny fahamarinanao amin'reto olona reto mba ahafahana manova azy. Dia mangata ny herin'i Jesosy Kristy fa raha ny herinao mety ho voatariny amin'ny faharatsianao indray ianao ny farany, fa raha ny herin'i Jesosy Kristy dia manova ny olona Jesosy Kristy ravana ary raha mba mahavita mitarika olona ray moa ianao ka hoe iova izy noho ny amin'ny fanakekezanao azy, efa arena be ho anao any an-danitra zany. Mahereza ary mandehana mitory. Ho an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen. Nisy